fa ny tapany marainy ny tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanjahantena mamasina ny fanolorana ny maro-boninahitra ho an'ny atlety iny. Ny ariva kosa dia noraisin'ny filoham-pirenena ny akadapateny avoloha ireo atleta nahavita be ho an'ny firenena ka dia nandritra ny lanonana fandraisan'ny filoham-pirenena azy teny avoloha ny nahafantarina fa dia nomeny filoha vola 50 tapitrisa ariary izy 50 soronjato tamin'ity andiany voalohany ity. Ny akadapateny avoloha ireo mpanao fanatanjahantena malagasy noraisin'ny filoha Hery Rajaonary Mampianina. Naprisika sy nankahery hatrany ny mpanao fanatanjahantena malagasy ny filoha ka nanolotra vola 50 tapitrisa ariary ho azy ireo. Ty androany ity dia mahafaly anay ny milaza aminareo fa hotoizanay izao ezaka zay atao zao. Hitandiny voalohany ihany no mbola eto indrindra amin'ny reo tranainy satria mbola jerena daholo izany rehetrarehetra zany sao dia misy latsaka. Nefa dia fanafaly anay ny nanolotra anareo sady androany ny mari-pakasitrahana. Mari-pakasitrahana everinay fa zava-dehibe. Tsy sandaina vola na arena izany. Kanefa dia everinay fa tsara ny anaovana an'izany ary mbola ho ataonay foana zany ho an'ny rehetra. Amin'ity androany ity koa dia misy marika kely zay entinay atolotra ho anareo. Tena tsy any ka voky tompoko fa tena voninahitra ifanomezantsika. Nandritra ity lanonana teny avoloha ity dia nampahafantarin'ny filoha tamin'ireo tanora ankehitriny ireo mpilalao sangany fahiny izay solitena ihany nahitana Andry Metrakira, Rosa Rakotomzafy, Parfait Rakotondrina, Bomonique, Dalira Andriatefy, Pako Ratsifandriamanana sy ny maro hafa. Naneho ny fihetseham-pony ary ireo mpilalao fahiny ireo teo amin'ny taranja tenisy sy ny taranja rugby. Izy ity moa zany dia voalohany vao nisy zavatra hoe goavanaotrosany eo anivony fanatanjahantena hoe fanomezana maro-boninahitra dia betsaka mihitsy zay tamin'ity dia afaligoavana ho an'ny atleta rehetrarehetra moa zao zavatra natao zao fa mbola misy zany deuxième vague, troisième vague ho an'ireo zay mbola tsy nahazo ny maro-boninahitra. Fotoana ihany koa amin'izao Dalia taranja tenisy ny lalaovinao nahafantarana anao amin'izao zavatra zao manahoana fijerinao zay tontolon'ny tenisy zay ankehitriny? Ny tenisy aloha zao taranja miakatra be, mihetsiketsika be daholo ny olona ao amin'ny tenisy. Misy mandray any ivelany moa zany efa andry Natacha miandry zay tafavoaka veto zany dia mpikarakara zany. Ny eto fédération mihetsika be zay moa mbola ao anatiny en tant que privé ho an'ny promotion tennis anisan'ny sport eto Madagasikara zany tennis hoe tena mba tafavoaka olona mahay. Tena zavatra lehibe tokoa aloha dia ny fahatsiarovany ireo mpitondra fanjakana ny tanora rehetra mahajerena an'ireo koa rehefa zokolona rehetra sy indrindra nahatsiaro an'ireo le tena manangy agodana indrindra fa natao amin'ny tesmos fa tena faly amin'ny filoham-pirenena zay natonga zao zavatra zao satria mahatsiaro amin'ny enjana ihany aloha tamin'ny fotoana ambony ny amin'ny tsy fahatsiarovana nefa dia veto amin'ny andro dia nahatsiaro tsara tsy nahatsiaro an'ireo namako zoky rehetrarehetra zany indrindra ohatra ny Metrakira reny nafinaritra tsy fijerenena. Za tena faly tena faly ary mbola manomboka fisaorana ho an'ny président de la république sy ny ministre fanatanjahantena indrindra ho an'ny fireneko dia misaotra lehibe indrindra satria zany zavatra lehibe indrindra tratrariny ary mba hisiny ireo taranaka mandimby rehetra mba hitozo sy anatanteraka zay andraikitra sy akity ny Andriamanitra sy taranja rugby nahafantarana anao raha resahana kely ny taranja ankehitriny manahoana ny fahitanao azy sy ny lalana ny diavina? Tena nafinaritra tokoa indrindra mba mbola jeriko ireo fédération rugby dia tena nanomboka taminay tamin'ny 1987 nitondra ny avonenavera vice champion tamin'ny Jeux africains dia nitohizany ity fédération ity dia nitohy foana ka dia isaorako kokoa ny président fédération sy ireo mpanampy azy rehetra indrindra fa ireo mpifidy amin'izao fotoana zao rehetra dia tena isaorana lehibe satria mbola mitondra an'ireo
ankizy hitondra avo ihany ny ty firenentsika ty za mino para tena ohatra zao ny fitondrana ny sport de fijeren'ireo ray aman-dreny fitondram-panjakana de tsy tsara ty